Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 2 janoary 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny sabotsy 20 janoary 2024 amin'ny 9 ora maraina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana kapitambra hatrany akapesta anorana tandrifin-drahona vitsy ho avy avaratra drefana ny rivotra amin'ny tapany avaratra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ho avy andrefana na atsimo andrefana ananakafo ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 2.3 hatramin'ny 2.10 metatra. Kapesta hatrany Mahanoro izy tafiotra ary aherin ranomasina amin'ny faritra misy oram-baratra anorana matevina ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora anonjaben'ny ranomasina ahery indraindray avon'ny onja 2.4 hatramin'ny 2.4 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 2.10 hatramin'ny 2.10 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte Marie andrahoana amin'ny sitokotoko ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora anonjabe na aherin'ny ranomasina avon'ny onja 2.10 hatramin'ny 3 metatra isan'ny rano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte Marie hatrany Cap Saint Vincent andrahoana amin'ny sitokotoko ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 15 kilometatra isan'ora izany indraindray anonjabe na aherin'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra isan'ny rano avy atsimo andrefana. Cap Saint Vincent hatrany Cap Saint-André anorana tandrifin-drahona vitsy iovaova visiokan'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora andiny mpanonjy na anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.10 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorana tandrifin-drahona vitsy ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora andiny mpanonjy na anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 4.4 hatramin'ny 2.3 metatra. Analalava hatrany Kapitambra izy tafiotra ary aherin'ny ranomasina amin'ny faritra misy oram-baratra anorana tandrifin-drahona mety araikotroka ho avy atsimo andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora andiny mpanonjy na anonjaben'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.10 metatra.